Miarabe, nandeha Anarindrarilanto ny anarako mpianatra pikaroka eny amin'ny Université an'Antananarivo manao botanika. Ny antony nisafidianako ny hanao botanika tamin'ny mbola kely aloha dia efa tia voninkazo ary tia makany anaty ala ihany koa. Dia noho rehefa tonga taty Antananarivo rehefa nianatra teny Ankatso safidy tao amin'ny siansa dia tao za vao nafantatra hoe aiky misy an'izany filière botanika zany afaka misafidy an'izany raha ohatra hoe te hianatra manokana momba zavamaniry. Dia rehefa hiakatra troisième année zay nanana choix anankitelo. Le premier choix le botanique, le deuxième choix pharmaco et biochimie. Dia rehefa avy eo moa voray tamin'ilay botanika dia botanika no nataoko. Ny asa ataon'ny botaniste misy ny botaniste sur terrain dia misy ny botaniste en laboratoire. Dia misy ihany koa nefany no sady passe partout sady sur terrain izy dia rehefa avy eo mitondra ny zavatra nentina avy any amin'ny terrain hoentina any anaty laboratoire. Dia raha ny eny Ankatso manokana ny jerevana dia mizara anankitelo ny ao amin'ny filière botanika. Dia misy ny atao hoe CGDUR, systématique et gestion durable de la diversité végétale. Dia misy ihany koa ny antsoina hoe DIAS, diagnostic et suivi écologique pour l'aménagement des écosystèmes et de l'environnement. Zay ao moa zany no tena iasako amin'izao, zay ihany koa no lalam-piofanana ny zorako. Dia fahatelo ny FITEC, physiologie végétale et technologie. Dia ireo anankitelo ireo samy miasa momba ny zavamaniry avokoa zany. FITEC sy CGDUR zany manana fotoana betsaka kokoa zareo any anaty laboratoire. Mampiasa microscope aloha zany raha ohatra hoe ao amin'ny resaka systématique mampiasa microscope dia mijery ny karazana anatomiana plante satria iny no alaina rehefa avy eo iny données iny dia ahafahana miklassifie an'ilay plante. Dia raha ohatra indray misafidy an'ilay FITEC koa dia manao resaka physiologie végétale za, manao nutrition végétale, dia afaka manao étude génétique ihany koa na le FITEC zany na le CGDUR na le DIAS ihany koa raha ilaina ny étude génétique dia afaka samy manao amin'ireo daholo. Teto Madagasikara efa nandeha tany amin'ny faritra Atsinananosy tany amin'ny Iofandasibe tany amin'ny Alamando zany, dia efa nanao terrain ihany koa tany amin'ny Alamaina tany Ankarafa ny faritra Ambanja dia Marirano tany Masonga. Dia ny tena tiako indrindra tamin'ireo tany Iofa satria tena niaina aventure betsaka zay tany sady nafinaritra be. Dia zareo ny olona any koa tena mandray anao tsara mihitsy, mandray ohatran'ny raisiny ohatran'ny efa ankohonandry zareo zay fianakaviandry zareo zay avandry zareo. Eny, efa nandeha tany ivelany nanatrika conférence internationale tamin'ny 2018 tany Malaisie nanatrika ATBC, Association for Tropical Biology and Conservation. Dia tamin'ny 2019 tany Belfast Irlande nanatrika conférence ny British Ecological Society. Anisan'ny mahafinaritra anahy rehefa mandeha mamonjy conférence ankoatran'ny hoe mahita tany sy firenena vaovao dia mahazo relation amina scientifique hafa ihany koa ianao. Dia afaka miprésenter ny vokam-pikarohana izay nataonao dia afaka mahazo feedback avy amin'ireo spécialiste hafa. Dia ankoatran'izay ihany koa hoe afaka mahafantatra hoe inona daholo ny recherche izay mandeha amin'izao fotoana izao. Mianatra manokana momba ny galana plante ny galana plante moa izay tsy inona fa fahasamponana hita eo amin'ny plante na koa hoe aretina izy io ho an'ny zavamaniry zany. Bibikely toy ny insecte no mamorona anazy, manatody le insecte apetrany eo ambony le ravina na tahon'le zavamaniry le atody, le zavamaniry amin'izay rehefa avy eo no mandrakotra an'iny atodiny iny dia maniry foana ihany zany le zavamaniry fa lasa misy vongana mipetraka eo amin'le ravina. Raha eo amin'ny ravina ny ametran'le insecte an'le atodiny. Dia ao no mandeha ny cycle de développement an'le insecte. Dia rehefa lasa adulte amin'izay le insecte dia mivoaka tao anatin'le gale izy. Amin'izay fotoana izay le plante sady manome sakafo ho an'le insecte no manome trano ho anazy. Ny plante kosa indray afaka mibénéficie avy amin'ny gale
resaka protection contre prédateur sy fandehanan'ny photosynthèse normale ao anatin'ny planty rehefa amin'ny fotoana mangatsiaka. Marina fa hoe galina niantsoana an'ilay izy fa na zany ary akory tsy hoe ohatran'ny lagaly amin'ny olona ka hoe vao mikasika an'iny le olona hafa dia mifindra aminazy, fa ny planty izay toerana ametrahan'ny bibikely an'ilay atodiny ihany, izay toerana misehoan'ilay développement larvaire le bibikely, mety hoe ho insecte io, mety hoe bactérie, mety hoe mita ihany koa, dia amin'iny toerana iny ihany no ahitana an'ilay galina. Ny tena hiopana ny fikarohana izay ataoko dia eo amin'izay hoe inona ny tombotsoa, inona daholo ny tombotsoa izay mety hoe ho azo avy amin'ny fisian'ny galina amina planty anankiray. Zavatra tiako atao raha afaka 3 taona na 5 taona moa izany rehefa vita ny PhD mazava ho azy, dia miroso bebe kokoa amin'ny resaka fikarohana. Dia ankoatran'izay ihany koa hoe efa amin'izay fotoana izay mba efa manana ataontsika hoe maîtrise mpianatra encadrena ihany koa, dia mahatsangana projet de recherche anankiray sy projet de conservation anankiray rehefa miasa ao anatiny.